De faly miarabantsika rehetra ary dia mirary ny fitahin'ny tompo ho antsika mandritra izany tontolo ny andro izany sy ny andro avy. Mitomba amin'ny fahalalana ny Kristy, izany moa no lesona izay dinintsika ary anio sika dia hijery any Kristy ao amin'ny testamenta taloha ihany ary Kristy tany an'hevitra mara sy tany Elima no dinintsika anio. Kanefa alohan'izany dia mbola hiara-mivavaka aleo isika. Fifaliana ho anay indray ray malalo ny saotranao dera sy ankalaza ny anaranao noho ny anomezanao anay indray izao fotoana izao izay azonay mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy zanakao noho ny teninao raha teo hoe mitomboa amin'ny fahalalana any Kristy Jesosy tompo. Misaotranao zay ny amin'izany. Mangataka aminao ary zay hanokatra ny sainay sy ny fonay mba hidira ny teninao am-ponay ary hitoerany zany ka tonga anay ho voninahitra ny anaranao am'izay ataonay rehetra na inona izany Jesosy. De ho anao no dera, ho anao ny lasa, ho anao ny voninahitra zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Voninahitra ny ho anao ray zanaka fanahy masina. Amen. Hovakintsika ny eo amin'ny Exodosy 5:12, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary misesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena. De nandroso ho any amin'ny efitra sora izy. Ary nandeha atelona tany anefitra izy ka tsy nahita rano. De tonga tao mara izy. Fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy zany. Ko izany no nanaovan'ny anarana hoe mara. Dia nimonmonina tamin'ny sesy ny olona ka nanao hoe inona no sotroinay? Ary de nitarahina tamin'i Jehova izy. Ka dia nasehon'i Jehova hazo anankiray. Ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany de tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehova lalàna sy fitsipika ho azy. Ary tao no mizahany toetra azy ka hoy izy: raha azo to iain'ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy eo imasony, sy hihaino ny lalàny, ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao reny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izaho ny Jehova izay mahasitrana anao. Ary tonga tao Elima izy, ary tao misy loharano 12 sy hazo refy 70, dia nitoby teo anilan'ny rano izy. Voatafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Ary ny 5:20 manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 1:20 dia hira fiderana, hira fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny nanokafany ranomasina mena, tamin'ny nandevonany ny Farao sy ny miaramilany, tamin'ny nandresen'Andriamanitra ny fahavalony, ka nanatanterahany Jehova ny teniny meny azy ireo hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa hangina. Vao avy nahita ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra ny Israely. De izao ndray nefa ny zavatra hitantsika teto. Niala tamin'ny ranomasina mena izy dia nandeha tamin'ny efitra sora. 3 andro izy tsy nahita rano. Mahagaga anie zany manaraka an'Andriamanitra zany. Vo eo ianao no aneho ny zava-mahagaga, zava-mahatalanjona tsy mbola hita hatramin'izay. Ny tena Jehova marina ny miaraka aminay. Tena Jehova marina no mitarika anay. Ny andrafy sy androrahana no mitarika azy. Konefa nandeha indray izy, namakivaky hevitra, atelona tsy nahita rano izy toy. Mazana ihany zany. Mety hametraka fanontaniana tokoa ny amin'izany hoe otry, so de mba tsy lalan'i Jehova ary ty alehantsika ty. Ahoana no voeo hitana zava-mahagaga eto indray isika amin'izao fotoana izao. 3 andro tsy nahita rano. De tonga tao mara izy ho izy, ny andininy 7:20. 3 andro tsy mahita rano. Noho izay mba mahita rano indray, rano mangidy indray no hita fa rano tsy azo sotroina akory. Indraindray eo amin'ny fiainanao, amin'ny fanarahanao ny tompo, dia mahita zava-mahagaga tahaka ny tao amin'ny ranomasina mena ianao. Voasakandalana ianao,
nefa nysokafany tompo ihany zany lalan'izany. Ny fahavaliny manenjika nataon'ny tompo tsy nahita tany antsoirana intsony resy nioby ianao niterany tompo ianao nefa voafaka izany deo mandalo tany efitra indray ianao dia ngamba mety ametraka fanontaniana ianao hoe dia Andriamanitra mihitsy ve no miaraka amiko so dia mba tsy izy mihitsy ary zao aleako zao mety hitranga zany havako amin'ny fanaranao ny tompo mety hitranga izany ary indray noho n'izay tonga ny rano mangidy to nantenainao hoe hitondra fahafaham-po ty zavatra ty to tahaka an'izao rano mangidy nefa hitanao dia ahoana ihany dia aiza ihany fa ahoana ihany Andriamanitra so dia tsy miaraka aminao ary ty za ty sa ahoana zao nefa ny zavatra hitantsika teto na dia rano mangidy no hita tao nasehon'Andriamanitra hazo anankiray ary io hazo anankiray io dia nasainy natsipy tao anatin'ny rano dia tonga mamy ny rano io hazo natsipy tao anatin'ny rano mangidy io dia tsy afakory fa tandindo ny hazo fijalian'i Kristy za rehefa atsipinao amin'ny fiainanao tao mangidy izany dia mahatonga ny rano mpiainanao ho mamy rehefa mieritreritra ianao ny hoe ny fiainako aneky efa nentin'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ary rehefa atsipinao amin'ny fiainanao zany ka mieritreritra ny hazo fijaliana ianao hoe moa ve zao lalana diavika izao mangidy noho ny aretan'ny tompo ve izany mangidy noho ny antsoantsony tompo teo amin'ny hazo fijaliana hoe Andriamanitro nahoana dia mahafoy ahy ianao mangidy noho ny satrotsilo mangidy noho ny lefona ny ranirano nandevonina ny lanovon'ny Kristy mangidy noho ny hirifiry ny tanan'ny tompo ny fantsihina tamin'ny rezatra teo amin'ny hazo fijaliana nove zao zavatra miatamiko zao mangidy noho izay nieretan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana nieretan'ny latsalatsa nataon'ny olona ny fandrorana nataon'ny olona mangidy noho izany ve zao fiainako zao niany mbola maivana lavitra noho izay nentin'ny tompo ary izay indrindra ry havana no antony nahatonga ny Paoly ilaza hoe fa ninitsy nahafantatra zavatra teo aminareo aho afa-tsy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana satria ny fahatsiarovanao fa niditra teo amin'ny fiainanao mangidy ny tompo nitondra n'izany ngidy ny fiainanao zany tamin'ny fahoriana nentiny teo amin'ny hazo fijaliana izy rehefa tsapanao zany dia ionona ny fonao ka hay misaotra an'Andriamanitra azy ianao hoe misaotra anao aho tompo fa na dia mangidy aza ny fiheverako ny fiainako mangidy lavitra noho izany ny aretan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ho ahy ary amin'izany dia anjary hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao ray andro ary havana dia be dia be loatra ny zavatra nanahirana be dia be loatra ny zavatra to tsy zaka intsony efa tara be avy tafiditra tao an-trano dia nijery ny endriky ny malalako dia hoy izy hoe ary ianao zany to reraka be ary ianao zany to kitraka ary ianao zany to kivy fa ahoana nga dia hoy izy hoe dia be loatra ny zavatra nitranga androany ka betsaka loatra ny zavatra nanahirana ny saina be loatra ny zavatra nitranga be loatra ny korontana nanakorotana ny saina dia hoy izy moramora nitsika hoe zao ne voalazan'ny tompo hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesosy dia nieritreritra tokoa any hoe ampahafiry ny adiny tsaina sy ny adym-po mampanahy ny aretan'ny tompo moa zany ny fahatsiarovana ny jalian'ny tompo dia nitsika nanao hoe misaotra mampahatsiaro ahy izany ianao ry havana mety mandalo fiainana mara tokoa ianao fiainana mangidy tokoa ianao mety hana noho ny fandianana amin'ny tany foana ny efitra mandritry ny 3 andro tsy nisotro rano ianao ary tsaroana hoe mavesatra loatra zany fiainako zany nefa rehefa tsaroanao lay hazo fijalian'i Kristy atsipy eo amin'izany fiainao zany dia anjary ranomamy tahaka ny tao mara ny fiainanao ary ahy misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany ianao fa raha tsy misy lay hazo dia mangidy tokoa ny rano tao mara
raha tsy nisy ilay hazo nasehon'i Jehova dia mangidina rano tao mara. Raha tsy misy ny hazo fijaliana, raha tsy mibanja ny hazo fijaliana ka mijery izay efa nieretany Kristy ny aminao sy noho ny fitiavany anao dia ho mangidy aminao ny fiainana. Fa rehefa hitanao Kristy Jesosy niomby tamin'ny hazo fijaliana, nieretany, nijaliany, dia ho anao ane zany mba hanamamy ny fiainanao ka manatona azy ianao dia ho mamy ny rano tao mara. Ary izao rehefa nisotro ilay rano mamy ianao dia izao ny zavatra hitantsika amin'ny tantara eto, nanao fanekena tamin'ny olony Andriamanitra. Ny olona avy nisotro ny rano no amamin'ilay hazo avy amin'Andriamanitra no nanaovan'Andriamanitra fanekena. Ianao ilay efa nanaika ny Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, ianao no tiany Tompo hanaovana fanekena. Ary zao ny fanekena nataon'ny Tompo azy: raha azo toy iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao ka anao izay mahitsy eo masony sy iain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko aminao reny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izaho no Jehova izay mahasitrana anao. Izaho no Jehova izay mahasitrana anao. Ary io no ilazana hoe Jehova Rafa, Jehova mpanasitrana, Yahweh Rafa, Jehova mpanasitrana. Izaho izy no anasitrana anao. Izao anefa ozy ny fepetra, ianao efa nanaraka ihany hatramin'izay. Aoka hazoto ianao iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Aoka hazoto ianao hakatony teniny. Ary ataonao ahoana moa no hakatony teniny raha tsy fantatrao izay lazainy? Ary ataonao ahoana moa no halala izay lazainy raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao? Ary noho izany, raha tianao no hitohy amin'ny fiainana mamy dia miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra aminao, mankatoza iambarany ianao. Ary izany ry havana no anankiray amin'izay nahatonga ny mpiara-mamaky ny Baiboly hifidy ny filamatra eran-tany hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra ihany no mibaiko amin'ny zavatra rehetra. Teo am-pandiniana ny tenin'Andriamanitra ry havana, teo am-pivoriana anankiray dia izao ny voalaza hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao mitany izay meny Jehovah Andriamanitra ho anao. Ny fanontaniana nipetraka dia ny hoe koa raha mitarika ahy hanompo sampy ary ny ray aman-dreniko ka milaza hoe ianao tsy maintsy miaraka amiko ianao satria zao ny fahasaon, zao ny fahazarana teto amin'ny tanitsika, isaka ny misy ny tahaka an'izao dia mandeha manasina riananina tsika na mandeha makany amin'ny Andriambodilova tsika. Ahoana ny hevitrareo? Hoy ny fanontaniana. Dia samy mieritreritra tao. Ketiny hoe manajany rainao sy ny reninao koa tsy hanajany ray aman-dreninao anao raha tsy mandeha makany. Izao anefa koa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany, halan Jehova ny sampy ka ahoana ary? Dia teo nipetraka ny fanontaniana. Ary dia hoy ny anankiray hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ny ray aman-dreny tokony hankatoavina, nefa raha mitarika anao hanompo sampy izy, ny tenin'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa ny tokony hankatoavinao fa tsy ny tenina ray aman-dreny. Ary zany dia tsaroana ihany koa tamin'ny apôstôly, fa raha norarana ny apôstôly tsy hitory ny anaran'i Jesosy, nefa Jesosy nilaza hoe mandehanareo mitoriny filazantsara, dia hoy izy teo anatrehany Sinedriona, Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Sadraka sy Mesaka ry Abednego tokony hanaiky ny mpitondra, izany ny voalazany tenin'Andriamanitra, manekeny mpitondra anareo. Kanefa Nebokadnezara dia nampanao zavatra manohitra ny tenin'Andriamanitra, fa nanao sary vongana izy ary nasainy ekoka teo anatrehany izany sary vongana izany ny olona rehetra teo anatrehany fanjakany. Sadraka sy Mesaka ry Abednego kosa tsy nanaiky izany izy, koa na dia nampitahorina azy izy, na dia nanaovana lafory misy afo mirehitra azy izy, nampitahorina ny amin'izany. Dia hoy izy hoe ry Nebokadnezara mpanjaka o, tsy misy tokony hanoeranay akory anao ny amin'izany na dia kely aza, fa nefa dia lazainay aminao fa ny Andriamanitra izay nataonao dia tsy enkofanay, ary na dia tsy hiaro anay azy ny Andriamanitray, fa ho faty ao anaty lafory zahay, dia lazainay aminao fa tsy ekoka io amin'io Andriamanitra nataonao io zahay, na dia mpanjaka azy ianao, satria ny Andriamanitray dia nilaza aminay hoe aza mekoka ao anatrehany. Tahaka izany koa Daniel, nialona azy ireo manam-pahefana namany
satria natoky azy loatra ny mpanjaka ny alonazy reo dia nitory azy tany amin'ny Darios ary nanao zay hevitra azoana mepanga azy tafavoakandry zareo ny lalàna hanangana ny Darios ao Andriamanitra ka tsy misy mahazo mivavaka namin'izana amin'izy afa-tsy amin'ny Darios mpanjaka fantatry Daniel zany nivoaka ny lalàna dia izao ny voalaza hoe rehefa fantatry Daniel fa nivoaka ny lalàna dia intelo isan'andro izy nanandrify any Jerosalema nivavaka tamin'Andriamanitra satria ny lalàna avoakan'olombelona manohitra ny tenin'Andriamanitra ve ny tenin'Andriamanitra ihany no ankatoavina ary teto amin'ny firenentsika namoaka lalàna ranavalina voalohany fa tsy azo ataony batisa tsy azo ataony mivavaka dorana daholo ny baiboly fa nanaiky izany ve ny kristianina tsy a tenin'ny mpanjaka ny tany zany fa tsy tenin'ilay mpanjaka ny mpanjaka tsy tenin'ilay Jehova nanao ny lanitra sy ny tany zany ary dia naleony maty toy izay handany tenin'ny Jehova raha miainy tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ho ianao ka manaraka izay ndidina rehetra tsy ataoko aminao reny aretina nahazo ny Egyptianina reny reny fahoriana nahazo ny Egyptianina reny zany ho anasitrana anao izany ho anafaka anao amin'ireny toky ho anao zany ry kristiana na aiza anao na aiza na iza anao na iza mety ho any amin'ny raharaha-pokon'olona any amin'ny raharaha-pokotany any amin'ny raharaha-mpanjakana misy zavatra manohitra tenin'Andriamanitra atao eo amin'ny fiarahamonina tokony hijoro ny kristiana hankatoa ny tenin'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra fa izany no mahajiro anao ry kristiana izany mahafahazavana anao amin'ny fiarahamonina fa raha ny kristianina indray mbola hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao ataon'izao tontolo izao ahoana moa no hiala amin'izany fanaony izany ary zany nahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza hoe ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny fandehana tamin'ny fijejojoana fisotrontoka fimamoana ary ny fanompoatsampy izay fady indrindra raha ny kristianina ny mbola hanompo ny vola mihoatra noho ny fanompony an'Andriamanitra ka hanaiky tsy fahamarinana noho ny fitiavam-bola hanaiky risoriso noho ny fitiavam-bola hanodikodina volam-panjakana noho ny fitiavam-bola dia hiteny ny olona hoe ka iza ary no fanazavany ko ranona aza manao an'izao ko ranona mba dekisany tompo ranona mba tahaka an'izao ranona pastera mbola zao ihany no ataony ry havana ny fitahiana dia ho an'ny olona izay mihay noho ny tenin'Andriamanitra sy mankatoy izany tenin'Andriamanitra izany na iza lehibe na iza ambony mampanao azy zavatra manohitra ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho ekeny zany ary eto aho dia te hiantso anao andeha hiasa ianao dia ho any amin'ny fiarahamonina ianao aoka ho ny tenin'Andriamanitra no hiaraka aminao aoka ny tenin'Andriamanitra no hibaiko anao fa raha izany no ataonao dia manome toky anao Jehova fa na misy aza mety ho ratra vokany fijoroanao amin'ny fahamarinana dia ho izy hoe izaho ny Jehova izay mahasitrana anao fa manaraka izany amin'ny andinin'ny 7 rehefa avy nandalo teo mara ry zareo ka nahazo ny teny fikasan'Andriamanitra ny zavatra hita dia izao nandeha ihany izy dia tonga tao Elima izy ary inona kosa ny misy tao loharano 12 hazo ry 70 dia nitovy teo amin'ny rano teo anilan'ny rano izy loharano 12 ve ny fireneny zanak'Israely dia firenena 12 taona nanaovan'Andriamanitra loharano tsirairay izy rehetra ary nomeny ary 70 mba fantatrao moa 70 anie ny taranak'i Jakobe raha niainga avy any amin'ny tany Kanana ho any amin'ny tany Egypte izy tamin'ny voalohany ary eny an-dalana ho any amin'ny tany Kanana ny raha izy dia toa nomeny 70 endre zany fitiavan'Andriamanitra indraindray ianao mandalo zavatsarotra indraindray ianao mandalo mara indraindray ianao mandalo tany efitra kanefa indraindray any an'efitrany ianao omeny loharano omeny rofia alokalofana ry havana tsy tany efitra tsy misy rofia kory ny tany efitra indraindray marina fa mety mandalo zavatsarotra ianao rehefa manaraka an' Jesosy marina zany kanefa misy koa ny eny hoeny loharano mahafinaritra indraindray ianao misaotra anao tompo tia ny loharano hoe ianao marina ny loharano hoe mahita fiderana an'Andriamanitra ianao adray tamin'ny fotoana tsy nampoizinao akory io ny loharano hitanao ireo ny rofia manalokaloka anao dia mbola tsy nandalo tamin'izany ve ny fiainanao
tsy mbola nandalo an'izany ve ny fiainanao, tsy mbola hitanao ve ny hoe amin'ny fotoana zay tena tsy apoizinao akory etaetanao iny tonga tampoka. Akory ny hafaliana, mahatsiaro ary havana zavatra nitranga anankiray zay tena mba tsarona tamin'ny fotoana anankiray zay tsy nisy ninninna tao tokantranonay taminay nianatra, tsisy ninninna misy tao tokantrano. De inona natao hoe araky ny mahazatra de rehefa tsy misy aloha de lasa aloha misoratra anarana any amin'ny klasy mandry aloha hoe satria klasy mody moa zahay misoratra anarana ndao isakafo any amin'ny klasy mandry aloha rehefa am'roambin'ny folo isakafo atoandro fa rehefa tonga ny borsa de aloha ny vola rehefa aveo. Kanjo no ny tonga ny amin'ny folo sasany nanatona ny kazie aho ijery ny hoe mba inona ny taratasy tonga ao, ny zavatra nahavarina de zao vao niondrika anjery ty eto ambanin'ny kazieko misy boaty baoritra lehibe anankiray. Inona ny tao? Sakafo fotsiny ny tao amin'ny anarako. Akory moa ny hafaliko, loharano tsy napoizina, hain'Andriamanitra taony amin'izany. Ry havana, imbetsaka ianao ny mety ahatsiaro an'izany zavatra zany, ary zay de manome hery antsika fa tsy tany hevitra foana hatsany akory ny tsy maintsy lalovana rehefa manaraka an' Jesosy ianao, fa indraindray koa misy tany hevitra misy loharano. Ary zany ny mahatonga ny mpanao salamy tsy atahotra hoe na de mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zao tsy atahotra ny loha zao fa ianao no amiko. Raha mijery fotsiny tantaran'ny Paoly ianao ka mamaky ny tantaran'ny Paoly sy ny zavatra rehetra niatra taminy de totany karakaina foana no hitanao. Ahoana re zany ry Paoly ka vaky sambo izy ka no gadrana ka no kapoina ka saika nahita loza tamin'ny hity, saika nahita loza tamin'ny ry, tamin'ny raha lasanto etc. Zany foana ve? Eny, nisy zany. Kanefa raha mijery ny fiainan'ny Paoly apôstôly isika dia atsapa fa tsy hafa noho izany ny lalana ny zorany zanak'Israely zany, ny lalana ny zorany. Impiry izy nahita zava-mahagaga nefa impiry koa no nandalo tany hevitra. Impiry izy nahita ny voninahitr'Andriamanitra nefa impiry koa no nahalala nahatsapa hoe aiza ary fa resy ve ny tompo. Alaovy sary an-tsaina ange ny ray amin'ireny vao avy namoaka deminy izy, vao avy nanafaka izy, nampiseho ny heriny ilay Kristy Jesosy zay toriny izy. Kanjo fitorana fimonja taoriny zay nitangorona ny olona ndray izy, lazay ny olona mpanakotaby izy, nampidirina tany an-tranomaizina izy, nokapohiny izy amin'ny rahalahy. To tsy eo intsony ilay Andriamanitra zay nomba azy, to tsy eo intsony ny herin'ilay Kristy zay nanafaka azy, nahatonga azy ho lehilahy nanana ny maha izy azy, nahavita zava-mahagaga teo amin'ny fiarahamonina. Fa to any an-tranomaizina izy, aiza ilay Jesosy? To mara indray zany fiainana zany, to mangidy indray zany. Kanjo tao anatin'izany. Zao ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12 hoe ary noho ny mamatonalina dia nivavaka sy nihira fiderana Pôrsilasy, nisokatra indray ny lanitra, niovitrovotra ny trano ary nivany fatorana rehetra. Ay, loharano boiboika any Elima indray zany, alokaloka mahafinaritra ny fi indray zany, fiainana mahafeny fiderana zany, saika hamono tena lay mpiambina ny tranomaizina. Ato ihany zay fa aza mamono teny ianao, gaga lay mpiambina ny tranomaizina, ary vokatra zany nitobaka tao aminy ny fitahiana fa tonga olombavonjy tamin'iny aliny ihany lay mpiandry tranomaizina. Izany ny fiainana kristianina rehefa manaraka ny tompo ianao, mety andalo ny hevitry sora ianao, mety andalo any mara ianao, nefa ahita ranomamy ao na dia mangidy azy izany. Tamin'ny voalohany no niazo fijalian'i Kristy dia ho tonga any Elima koa ianao mba hialokaloka ambany rofia isotro ny loharano miboiboika hoy Kristy hoe mankanesa ty amiko fa izano anome anara fitsaharana. Enganie ka tsy ho kivy ianao, tsy ho ketraka ianao ninninna zavatra mitranga, satria na mety mandalo any an'hevitry sora 3 andro azy ianao ka tsy ahita rano, ary na ahita rano any an'hevitry sina azy ianao, an'hevitry mara azy ianao ka ho mamy mangidy zany rano zany, ny tonga mamy zany no ny amin'ny Kristy, ary ahitako ianao loharano miboiboika satria ho Kristy hoe zay manatonahy, isy loharano miboiboika ao anatin'ny fiainana manak'izay. Ho voninahitr'Andriamanitra ny fanekenao ny fitondrany so ny ampilinao, ary dia ho fantatrao fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa so zay tian'Andriamanitra. Ivavaka isika, misaotra raha eo noho ny teninao,
misaotra noho ny fampianaranao, misaotra noho ny zavatra hitanay eo amin'ny fanarahana anao rehefa manaiky izay hiala any Egipta ka hanaraka an'Andriamanitra. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy Tomponay io, ianao lay rano velona, ianao lay loharano miboiboika ao anaty fiainana mandrakizay, ianao lay niaritra ningidy ny hazo fijaliana mba igioanao ningidy mpiainanay ka tsy hisotro izany intsony zahay. Misaotra Tompo amin'ny zavatra rehetra, voninahitra ny ho anao mandrakizay. Amen.